fety. Indrina voatabia dia ny faniry tongolo dia ana le hena-baolina. Teneny tatamy sy mura le cure-dent. Ie. Any Ie. zay zany reo le efa voalaza zany fa ny vahintsika zany zao manomboka zao indray dia resaka vegetables miaraka amintsika eto a randremana tena tatamo izy no tatamo ina vaovao amin'ny tatamo. Fanomerabantsika rehetra eto amin'ny plateau dia fanomeraban'ny olona rehetra any an-trano koa. Manerana Madagasikara. Manerana Madagasikara dia ny vaovao vegetables ity nentinay ity izy ity. Resantsika io rehefa avy eo fa alohaloha mba hoenona koa ny feon'ny Robson Mura ny rina. Fanomerabantsika rehetra ny etokantrano manaraka ny fandaharana. Fa ilay zany tsy maintsy tovavy afaka manao vegetables. Tsy voatery. Inona le hoe vegetables? Les vegetables Manaka-tanana izay teny. les vegetables da boulette végétale izy io. Ohatrany hoe hena baolina izy raha jerena fa kanefa tsisy hena mihitsy ao anatiny io fa vita avy amin'ny voamaina ny anaovana anazy a. Karazana voamaina be dia be no nazahoana an'ilay tsirona mitovy tsiro amin'ny hena izy io a, mitovy texture, mitovy koa ny apport en protéines. Zany hoe tsisy hena mihitsy zany io? Tsy misy hena Io mihitsy. raha hoe za fihinanako zany. Tsisy hena mihitsy. Nefa mitovy amin'ny zany hoe natokana ho amin'ny végétarien zany izy. Manasa sakafo. Matsiro. Inona nahatonga anareo hanao an'izy? On parle pas la bouche pleine. Ianao ihany zao no miteny. Nahatonga anay hanao an'ilay vegetables ny tena marina tena tsy zoviana amintsika kosa angamba hoe amin'izao a tsy voatery ny olon-dehibe rehetra fa mandehibe ny resaka hoe makarary ny hena. Misy hoe goty, cholestérol, AVC rehetrarehetra reny a vokatry ny fihinanan-kena be loatra. Misy koa zany olona efa tsy mahazo mihinana hena intsony na hoe misafidy tsy hihinan-kena satria fantany hoe mety kokoa amin'ny toe-batany tsy fihinanan-kena. Mitady solution zay satria hoe tsy fony olona mihitsy ilay tsirikena. Inona solution dia ndahoara amorona hena avy amin'ny zava-maniry possible ve nandramana dia io ny vokatra. Nareo zany mpanao lakozia? Ie, tia manao lakozia zay, mpanao lakozia fa tsy hoe mpanao lakozia ny asanay. Fa inona ny asanareo? Mpanamboatra Panao vegetables. Zany? Zany efa nahatonga anareo hoe andeha hanao an'io ako, hoe andeha hanao vegetables ako. Dia io foana zany ny sakafonareo isan'andro? Sa misy karazany hafa le vege? Mbola vao travaillenay izy katreto fa katreto mbola le vegetables no mivoaka. Fa efa manamboatra VGNM koa izay dia saucisse, steak. Tenareo ve zany tsy mividy hena intsony? Raha zaho manokana aloha végétarienne dia tsy mihinan-kena mihitsy fa ny ekipa sasany indray mitandrina fahasalamana daholo izahay dia mihinana tsindraindray, mihinana kely tsindraindray. Raha tsy diso tamin'ny novambra tamin'ny taona 2024 ianareo dia nanao nisy fifaninanana izay nataonareo tamin'ilay fifaninanana hoe Ouznex Tana raha tsy diso oka izay finaingo fa tsy mihinana foana akory Ouznex Tana. Nanao fandraisana anjara tamin'iny? Le Ouznex Tana zany tena nafinaritra aloha ny voalohany indrindra nahafahanay naneho ny hoe inona zany ny projet anay, ino ty vegetables ty, nahafahan'ny olona nahita an'ilay izy. Fa tao anatiny tao izay sady namolavolanay ilay izy hoe satria concours de projet ilay izy dia izay maha start-up anay dia tsy maintsy hoe afinena tsara nahatonga anay nahita anay zavatra vaovao tokony hoe ohatrany hoe karazana hoe amélioration ohatra na hoe lalam-barotra vaovao zany hoe nahafahanay nanao réseautage koa zany le Ouznext. Efa manao fomba fandraisan'ny olona le bio io raha tsy diso hoe? Ie. Manahoana aloha fomba fandraisanareo anazy? Tsara dia tsara tokoa le izy. Teo zao nisy Mikael angamba nisy teo tamin'ny Facebook nyteny hoe za koa mba hanandrana. Tonga aty. Tena tsara le izy aloha. Ny endasina ve izy ino sa version pré-cuite izy rehefa le varotanay fa tsy noentina aminareo ty izao efa nendasina. Dia manao na fandraisan'ny olona izy. Ny anay zany zao tsara. Zay zany zao rehefa avy eo mbola hihinana raha mbola misy tafelo. Mbola misy.
fa ny olona ny velany nanahoana ny olona mandray tsara daholo koa mihitsy ny manome sosikevitra indraindray hoe tsy mety kokoa ny texture no vay zao na hoe misy koa olona ohatra hoe misy voamaina tsy zakany dia afaka amboariny arakaraka an'izay itiavan'ilay olona anazy. Dia hono hoe aizany ahitananareo ahoana ny fomba ahafahana manjifa an'ilay satria za ohatrany tena ohatrany commande ianao dia izay nilazaiko izay hoe manao commande izany izay olona te hanjifa an'ilay izy hatreto tsy misy point de vente izay hatreto fa manao commande dia manao livraison izay tsy misy frais de livraison fa efa inclus anatin'ny vidiny. inona sy inona ny ingrédient ilaina amin'ilay vegetables tena zany kosa angamba tsy ambaratelo fidiana ranga fa azo tsy ambaratelo zany tsy azo tenenina tsy ambaratelo zany manao fanazana tsy voateniko teo zafady hoe le commande hoe aizany atao misy page zay page vegetables mada dia ao afaka miresaka ao ny MP ao tsika afaka manao commande fanaraka hoe aizay no livrer an'ilay izy dia misy page page vegetables mada zay zany no atao mada dia rehefa miresaka ao amin'ilay MP ao dia resaka io resaka vegetables io natao fa tsy sao dia anao resaka hafahafa ao indrindra finaingo mety hoe bolsa hafa dragon inona zany zao ny perspective d'avenir anareo Perspective d'avenir amoaka karazana viande végétale be dia be vegestek ankoatran'ilay vegetables dia koa amoaka lizany amin'ny mpivarotra lehibe satria katreto izay mbola le tsy manana point de vente fa amoaka anazy any mpivarotra lehibe. Afaka angezaina ve ny circonférence an'le vegetables ohatra atao 10 cm aranao commande spéciale finaingo dia tsy maninona angezainay fa lanjany ihany mitondra an'ilay vidiny fa tsy hoe nisany misy fanontaniana mandeha amin'ny Facebook mbola tia nanja vola mihaja no mametraka amin'ny fanontaniana hoe mba mampianatra ve nareo manome an'ilay fampifanana ve nareo sa dia mivarotra fotsiny tsy mampianatra izy tsy finaingo nanontaniana tsy mampianatra izay ka mampianatra fomba fanendasana zay raha ohatra ka fa izay le secret professionnel anay tsy ampianarinay